nahatongavantsika amin'izao fotoana izao dia ny fitahirin'ny tompo reny ihany satria ny fiangonana raha ny calendier ny 2025 tamin'ny fifaran'ny taona décembre 2024 dia efa hita tany fa amin'ny zakaben'ny sekoly alahady ary efa natao tamin'ny programme fiangonana izao programmatsika izao. Zava-dehibe tianao mariana dia ny sekoly alahady ihany tamin'izany no eritreretiny ary tamin'izay fotoana izay no ny asan'ny fanahymasina no ny fifankatiavana misy sy ny firaisan-kina misy atao amin'ny fiangonana dia lasa ho an'ny sekoly alahady SZM sampana zava-maneno ary notily no ireo zavatra ao atrehany izany ary rehefa tapaka tamin'izany dia mieritreritra hoe inona no atao dia tamin'izany fotoana izany dia sahiran-tsaina tokoa no tady hoe inona ara izany mietsika atao amin'ny fotoana io dia nentina mbafaka daholo ny fotoana rehetra ary ny fanahymasina ihany no nipitsika fa atao amin'ny fiangonantsika dia maro ny manan-talenta dia tamin'izany fotoana izany no tsy mihevitra ary nangataka olona vitsivitsy zanakely fiangonana eto an-toerana ihany hoe mba anafana ny fotoana amin'ny fotoana io tsy tonga moa dia namaly izy ireo fa mbola mieritreritra ary natao dia mivavaka ary rehefa ny fanahymasina no mitarika an'izy ireo dia nanaiky zareo ampanendrem-piaina ny anao anafana izao fotoanantsika izao isaorana n'Andriamanitra lehibe zany satria ny tsapa fa miasa atao amin'ny fiangonantsika ny fanahymasina izay mampirany fiangonana ka na misy ary tsy ao anatin'ny sampany iry zareo dia nanaiky antsitrapoa hitory ary ampilazany tsara amin'ny hira izay atolotra antsika ka anomboka izy ireo dia mangataka an'izy ireo andro izay tia anoloana ary isika hofandraisantsika azy dia mitsangana sady mitehaka no mandrosa izy dia omentsika azy misy adra hitantsika eo izy ireo fa mitsangana mangataka antsika fiangonana hitsangana dia mitehaka mafy betsika dia mandrosa misaotra n'Andriamanitra tsika rehefa nava tonga soa eto afaka mipetraka alohantsika fa miaravatsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo fantatray tompoko fa tsy kisendrasendry zao fotoana izao fa ny tompo no tonga antsika tsiraray avy eto eo ampanaovana ny réglage technique fohy fotsiny miaraka amin'ny Matthieu amin'ny resaka micro dia tia hisarika ny saintsika hoe tamin'izay nanao famerenana farany nao tsy farany fa talohan'ny farany il y a 2 semaines dia nasomary nanaitra ana ny partage nataon'ilay anabavi-keliko izay izy io zany hitila anabavi-keliko izy mbola hiresaka aminareo izy fa zataitra amin'ny deuxième partie isaorana betsaka fa miverina ny feo anomboka tsy hoe tsika fantatra efa fa mandroso fotoana efa te ieno amin'ilay iritsika ieno an'izay afatra izay hoambarana eto ny tiana tenena voalohany dia nira voalohany dray afana dia ny hoe masin'Andriamanitra izany hoe mpanaovana ny andrina tekniky Matthieu azataitinareo fa mbola mandeha ny fotoana masin'Andriamanitra zay nira voalohany hoe raha jerentsika eo amin'ny Isaia 41:7 ao zay vakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia manao hoe ary nanaratra ny feony izy ka ny famaly hoe masina 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 zay olona tontolo maro enika amin'ny voninay amin'ny tany rehetra zay ray avy n'Andriamanitsika Andriamanitra mahay zavatra rehetra
Andriamanitra mahita zavatra rehetra ary Andriamanitra ilay tombony zavatra rehetra matoy ianao eto amin'izao fotoan'izao dia tsy kisindrasitra tova tsy azy hoe tsy kisindrasitra no matoy eto fa eny no tenin'Andriamanitra ary ny afatra riavana dia hoe mira faharoa ao anaty aorian'ity masina dia hoe aleko ny ambatiany izy io ny nanoratany dinarana motsy nanoratra azy dia nampiraina ny ambatiany ny tena fotsy le hira dia le hoe betsaka ny choix azotsika atao amin'ny fiainana na amin'ny ataoko hoe firana fotsiny ary firana ny resaka eto amin'ny hira faharoa zany dia le firana io dia le hoe aleko ny aho izy aleoko mihira ny filazantsara tsy hoe ny hiran'izao tontolo izao hiran'izao tontolo izao moa inona reo fa hira mety hitatika anao any amin'ny fakapana mety hitatika anao any amin'ny fanaovan-dratsy tsy teny amintsika fa misy hira mitema zay taloha efa entsika fomba lehilahy manambola mampirafo izy zahoana ny ratsika kristiana zany tena tsy possible izy izay le hoe aleoko ny ao izy zanatatina mihira fiderana mira fahatelo ina mira fahatelo hida mametakareta ila mira fahatelo tonga dia enchaîner izy dia ampisaitsika tena mankafy tsara le hira mira fahatelo ravana dia ao amin'ny mpanao salamo nataon'i Davida fantatritsika tsara fa Davida anisan'ny poeta anisan'ny manam-pahaizana ao anatin'ny mozika izany Davida zany tena hoe tamin'ny androny zany nanana ny talenta zany n'Andriamanitra azy misy toetra zay misy toetra zay tsy mety tsy nakasiran'Andriamanitra izy fa tamin'ny ankapobeny Davida riavana dia olona tena nakataon'Andriamanitra olona nampiasa ny talentany tao amin'izany fideranan'Andriamanitra zany dia ao salamo voalohany hoe hira misy an'ilay hira ho ataontsika zany dia ny hira fahaefatra dia le hoe tiako zany somary mety iainantsika isan'andro hira fahaefatra asitsika na mafantatra hoe misafotofoto fa somary sahina zay tao anatin'ilay anao traduction voaketsy traduction en français dia eto ny hira malagasy zany afahantsika manaraka ny hira zay rahaintsika le hira raha tsy haintsika dia aro eto mba miaraka mifaly etsika miaraka mifanome reto misafotofoto tsy fantatra hoe hoana anatin'ny anale misafotofoto fa dia hoe tourbillon de la vie moa zany zay ngamba no azoazazy azy misafotofoto dia matetika amin'ny fiainantsika koa ndraindray misy tsy voatery hoe mety foana manazo areo na otokantrano aby nandray na io vadrela zay tiako ampisan'andro zay moa zany tena hoe tokony ho izy fa nandray nareo somary misy fanolana somary misy fifandirana kely nandray mandalo fotoatrano tsika kanefa tadio havana fa ohatran'i Jesosy Kristy teo amin'le sambo kely miaraka tamin'ny mpianatra izy savovo satria misy rivotra mampide tamin'ny teny phrase ray amonja dia nahafahan'i Jesosy afkalme ny ranomasina manao tsika Matthieu efa zavana hira fadimy sisa dia tonga dia alefatsika ny concert hira fadimy ranomaso latsaka rapitso ina ny rapitso raiky izy Pasika rapitso Pasika ranomaso latsaka asa makany toerana fianakavian'i Jesosy tsika tamin'izao fotoana zany ary olona niaraka tamin'ny fotoana zay nanaovany ministera teto dia hoe teo amin'ny azo fijaliana izy manoloana anazy olona mpimary zay le ranomaso latsaka hoe tonga zany le fotoana talohan'ny afatizan'i Jesosy dia mijaly izy raha fijalian'i Jesosy riavana dia tena naharaly azy izy kanefa fitiavan'Andriamanitra zay ranomaso latsaka zay telo andro taty ariva dia ina amin'izany mitsanga Jesosy Kristy tao nafatizana mitsanga izy dia lasa fifaliana lehibe le ranomaso latsaka zay le raha fahadimy vonona ve ny lafi teknika